Efa ndresaka ny zava-misy teny anivon'ny anteny mera-pirenena izay ihany isika nitondra ny fomba fitatanam-bola amin'ny ankapobeny eo anivon'ity androm-panjakana ity Andriamatoa Jean-Max Rakotomamonjy filohan'ny anteny mera-pirenena nanambara moa ny tenany fa azo atao tsara ny miantso ny Bianco sy ny inspection d'État anara-maso ny fomba fitatanam-bola eo anivon'izany androm-panjakana izany. Mandidina ny telo tapitrisa ariary ny karaha mansolom-bava-mboaka ray hoe Andriamatoa Rakotomamonjy Jean-Max filohan'ny anteny mera-pirenena raha niona tamin'ny mpanao gazety Tolakandro io tetsy amin'ny anteny mera-pirenena etsy Tsimbazaza ny birao ka mangarahara tokoa raha ny mikasika ny karama ny olom-pirenena rehetra ny olom-panjakany ny mpitondra rehetra ka za dia miteny aminareo eto eo amin'ny telo tapitrisa ariary ny karaman'ny solom-bavambahoaka amin'izao fotoana izao ka izay zany no iatrehana anireo rehetra reo ka raha anatin'ireo volana io iatrehana ny ifilan'ny vahoaka rehetra amin'ny faritra izay misy azy angamba tsy dia firy no sisa tavela amin'izany. Izahana araka ny tokony izy kosa amin'ny fitantanana ny teti-bolana anteny mera-pirenena ho iatrany Andriamatoa Rakotomamonjy Jean-Max. Azo tsona ny Bianco sy ny inspection d'État raha toka ka misy ny fanotiko-donana ho izy. Mijoro amin'io targetra io zahay ny fepetra misy tany-tandalana eto Madagasikara. Ny volam-panjakana dia misy ny fepetra izay ilaina eo amin'ny fampidirana sy ny famoahana azy. Koa milaza zahay fa ny zavatra zay mampiahiahy araky ny voalaza amin'ny gazety na amin'ny radio reny dia azoko lazaina fa hoe tsy mitombona ary indrindrandrindra ihany koa raha misy zay ahiahy zay misy eto amintsika eto ny resaka inspection d'État misy ny lafiny Bianco dia manainga zahay alefaso ty le olona andeha hijery ny mikasika an'izay. Volavolan-dalàna misy 5 kosa no efa nankatoarina tao anivon'ny teny mera-pirenena hatramin'ny foronany ary ny telo amin'izany dia efa natolotra ny fahefanapana tanteraka. Tolo-dalàna anaky 5 io ny telo amin'io dia fa lasa any amin'ny gouvernemanta miandry valiny ary ny roa vao ampitaina any amin'ny gouvernemanta. Ireto avy ireo lalàna ireo tolo-dalàna fehizoro andraiketana ireo fitsipika mahakasika ny fampandehanana ny anteny mera-pirenena loi organique zany sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Tolo-dalàna fehizoro mikasika ny fitantanana ny raha tokantrano vondrom-bahoaka paritra tsy zara-pahefana izay natolotra ny vondra politika VPM MMM. Misy koa ny tolo-dalàna fehizoro mikasika ny vondrom-bahoaka paritra tsy zara-pahefana, tolo-dalàna hanafanana ny famelohana ho faty ary tolo-dalàna mikasika ny fiarovana ny mpanjifa. Ireo zany ny tolo-dalàna miainga avy ato amin'ny solom-bavambahoaka vondra parlementaire miainga avy ato amin'ny anteny mera-pirenena zany. Karaka voalazako teo ny anankitelo amin'ireo zany dia efa nampita any amin'ny gouvernemanta dia miandry ny fiverenany sy ny fanamarihana avy any amin'izareo dia dinihina ato amin'ny anteny mera-pirenena. Avy nanatanteraka fitsidihana tany Fransa ny filohan'ny anteny mera-pirenena. Nanamarika zany dia izany ny fihaonana tamin'ireo olo-manakaja maro samihafa. Teo ihany koa ny firosoana tamin'ny fanaraha-piara-miasa eo amin'ny anteny mera-pirenena frantsay sy malagasy.